misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity an'io ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola fahasoavana lehibe tokoa ny ananantsika fahatsika mandray ny teniny. Aloha indirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka isika. Ianay tsara indrezan-danitra ao atolotsay ianao niderany laza ny atsa sy ny voninahitra. Misaotra anao zay ray ao satria fahasoavana tokoa ny mbola maheto anay ary ny fitiavanao zay tsy lany mamina ihany koa nasesika ao aminay tsirairay avy. Andray ny teninao zay nkehitriny aoka ane tsy ho fahazarana fotsiny ihany zany ho sakafo tena ilainay tokoa amelombelona amin'ny fiainanay. Tonoana sy angatanay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe voahomana ho amin'ny fiamoram-potoana. Ny fanoharana momba an'ireo vehivavy eny sy adala dia maneho ny fomba jiosy nandritra ny fampakaram-bady tamin'ny andron'i Jesosy. Aharitra andro maro ny lalona ny fampakaram-bady. Fotoan-dehibe ny fahatongavan'ny mpapakatra ao an-tranon'ilay ampiakarina mba hitondra azy ho any amin'ny tranon'ny fianakaviany. Maro tokoa ireo zavatra mety ampitarejehitra ny fahatongavan'ny mpapakatra any amin'ny tranon'ilay ampiakarina. Raha ny marina dia fampitranga io fahatara-potoana io. Ao amin'ilay fanoharana dia naharitra ela tokoa zany fiandrasan'izany ka samy resy toa ireo vehivavy folo. Nefa samy taitra sy ny fo izy ireo rehefa nisy mpitondra hafatra anankiray nanambaran'ny fahatongavan'ny mpapakatra. Ny dimy tamin'izy ireo ihany anefa no nanao soloka ampy andretan'ny fanalany. Nanomana ny tenany ho amin'ilay fiamoram-potoana ireo vehivavy endry ireo. Efa nanapoa ny fahatongavan'ny mpapakatra koa ireo vehivavy adala saingy tsy niomana ho amin'ilay fahatara-potoana izy ireo. Tsy nitsinjo lavitra izy, tsy ampy ny fiomanana nataony ary rehefa avy eo dia mazava ho azy fa lany ny soloka tao aminy. Iray amin'ireo tantara maro milaza fiamoram-potoana ny fanoharany amin'ny Virjiny folo. Mialohan'ny ity tantarana fampakaram-bady ity dia misy tantara anankiray hafa koa maneho fiamoram-potoana nataon'i Jesosy. Ilay mpanompo endry dia niasa sy nanompo ny hafa mandrakarivo. Nisy an'ilay mpanompo ratsy fanahy kosa ilay nanao nakapo hoe maharitra ela ny tompoko izy. Ao Mateo 4:20 nahitantsika an'izany. Nivadika tamin'ny ireo mpanompo namany izy ka nikapoka azy. Ny fomba fiainany dia maneho fa nolaviny ny fiverenan'ny tompony. Misy fanoharana fahatelo koa manaraka ny fanoharana momba ny Virjiny folo izay manamafy ny ilana fahatokiana mandritra ny fotoana fiandrasana sy manjavozavo io. Io indray dia mampianatra ao amin'ny Mateo 10:20 zany fa tokony hampiasa ny talenta rehetra izay ananantsika isika hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Manambara loza roa mifanipaka mety hahazo an'ireo izay mianja ny fiverenan'i Jesosy ireo tantara misesy ireo. Etsy andaniny tsy azontsika atao ny mihevitra
fa hanemotra manjakariva ny fiverenan'i Jesosy ka ho araka izany koa ny fiainantsika ary etsy ankilany a tsy azontsika atao ihany koa ny mihevitra fa tena kely sisa dia ho avy Jesosy ka tsy ilana intsony a ny fiandrasana ampaharetana. Taorian'ny toritena ataon'i Jesosy momba ny andro fara no nanaovany an'ireo fanoharan'ireo rehefa nanontany momba ny famantarana ny fiaviany ny mpianatra. Teny fikasana ilay famantarana farany ao amin'ny Matteo 4:20 ny filazantsarani Jesosy no fahazavany izao tontolo izao ary tsy maintsy ampiasaintsika ampielezana ny afatry ny filazantsara amin'izao tontolo izao ity fotoam-piandrasany ity. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe efa tena vonona ve ianao, efa tsara fiomanana ihany koa ary efa manana ny soloka rehetra mandritra ny fotoan-tsarotra rehetra. Anjarany tsirairay avy ny mandinika ary irariana raha tsy hanananao izany dia ny mba hahafahanao mivonona indrindra ny amin'ny fotoan-tsarotra. Amen. Ry Andriamanitra tomponay eo misaotra anao izay mampatsiahanay manjakariva izany. Mpianatra anay ihany koa fa tokony hiomana izahay ary indrindra hanana ny soloka fitaizaka ho vonona ny amin'ny fotoana rehetra. Tompo ampio izahay tsy ho rendremana ihany koa fa hijoro mandrakariva sy hatsapa fa akaiky ny fotoana. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.